Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Taon-tsapam-bolo no asan'ity raim-pianakaviana iray nonona tany ambany vohitra tany. Nanana soavaly anankiray izay tena tiany tokoa izy satria io soavaly io no nanampy azy mianakavy kely tamin'ny fidiram-bolany. Indray andro nefa dia tsy hita ny nalehan'ilay soavaly. Rehefa nandre izany ireo mponina tao an-tanàna dia nanantona ilay raim-pianakaviana ka nilaza taminy hoe "Odre, tena loza, ilay soavaly izay tena tianao mihitsy no lasa nitsoaka." Indrisy, mampalahelo izany. Kanefa dia izao fotsiny navalin'ilay rangara nandre ny tenin'ireto mponina nanodidina hoe angamba. Ny ampitsoniana nefa dia indro fa niverina ilay soavaliny izay tena tiany tokoa, ary tsy niverina irery fa niaraka tamin'ny soavaly dia 4 fanampiny. Dia hoy indray ireo mponina tao an-tanàna raha nahita ny zavanitranga hoe mba tsara vitana mihitsy ianao ka. Renay manko fa nahazo soavaly 5 be izao ny anareo ko. Dia tsy niresaka firy ilay raim-pianakaviana fa izao ihany no navaliny hoe mety ho izay angamba. Ny ampitson'ny andro nahatongavan'ireo soavaly 5 tao amin'ireto fianakaviana kely ireto dia niezaka nanazatra ireo soavaly 10 ny zanaka lahin'ilay tantsaha. Teo ampanaovana izany fanazarana izany anefa dia voadaka ny soavaly ilay zazalahy ka tapaka ny tongony. Vetivety dia niparitaka nanerana ny tanàna izany vaovao izany. Ka indreo fa tonga indray ny mpiaramonina manodidina nanadroadro sy nilaza tamin'ilay raim-pianakaviana hoe enonay fa tapaka hono ny tongotry ny zanaka ao lahy voadaka ny soavaly. Zay ary le efa tena nampamahamahana anay tena olona ratsy vitana mihitsy nareo menakavy. Dia tsy niresaka betsaka ity raim-pianakaviana tantsaha fa nivaly teny mitovy amin'ny teo aloha ihany navaly ny azy ireo hoe angamba. Fotoana fotaorian'izay anefa dia tonga ny fiantsoana ireo vatan-dehilahy mba hanao miaramila. Anisan'izany ny tao amin'ity tanàna nisy ity raim-pianakaviana tantsaha ity. Kanefa noho ny fahatapahan'ny tongotr'ilay zanany lahy dia tsy mba voantso hanao miaramila ilay zazalahy. Rehefa nahita izany ny mponina rehetra tao an-tanàna dia nangasiasy sy nitsiriritra fatratra ny toerana nisy reto tantsapam-bolo ireto ary nilaza tamin'izy ireo hoe sambatry nareo, ny zanakay lahy lasa voantso tsy maintsy nanao miaramila daholo. Kanefa ny zanakao tsy mba anisan'ny voantso fa tavela miara-mijanona aminao eto ihany. Sambatry nareo. Tokory mpiaino namako, ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy ahita olazainany amin'izany mandrakariva ny manodidina antsika. Eo ny mety hifosa, eo ny mitsiriritra, eo ny mialina, eo ny mpanan-kivy sy ny sisa. Zao anefa no azo antoka, apetrao eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, fa aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona mombanao. Ny fiainanao hatrehana ary izay hijeren'Andriamanitra anao heverina. Aza kivy velively fa avadika Andriamanitra hiara-miasa hasoa avokoa ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza,
mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia 7:20 andininy 1:20. Amen. Miteny ny baiboly hamisanandro mofonaina raisoamampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Tarika hanitry Kristy. Tompoko noho ny fangatahantsika dia indro averin'ny ekipa feno fanantenana ampifaliana orenesinao eto indray ny fandaharana manokana fampaherezana sy firarintsoanao mandritra ity taona izay ho diavintsika ity izay isaorantsika tanteraka n'ilay Andriamanitra tompo ny aina sy ny hery ho azy irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia menofinaritra ary eo Dia
awr manolotra ho anao feon'ny fonantena fifaliana ho anay rehetra eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena indrindra fa izay manokana ato amin'ny sampana teny malagasy ny miaraba ny mpiaino rehetra na tratra ity taona 2024 ity fitahiny zany fahasoavana izany na dia mivavaka isika mba samy homendrika an'izany fahasoavana izany fiainantsika mandritra nyity taona ity ary hanakaiky bebe kokoa n'Andriamanitra eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy tsy ho ela. Amin'ity an'io ity dia tompontsoa antsika ny andre ny filohan'ny fivondronam-be ny fiangonana adventista eo anivon'ny ranomasimbe indiana ny pasteur Slouf George Jean Mesmer. hoantsika mpanaraka n'izao fandaharana izao dia faly ny tenanay miaraba antsika tsirairay avy tratra ny taona vaovao 2024 sorantsika ny tompo Andriamanitra noho ny fitantanany sy ny fahasoavana ny resina nandritra ny taona 2024 iny taona 2024 izay vao nivalona vao tsy ela tao mpahasoavana ho an'ny sasany ary mety taona mangidy ho an'ny hafa izany tao mpifaliana ho an'ny sasany ary taona mifahoriana ho an'ny hafa ihany koa fa isorantsika ny tompo satria tafita isika mianakavina azo tombonandro ka afaka misotra azy isika ankehitriny ho taona mpahombiazana ho taona mpahasoavana ary ho taona izay andraisantsika fitahiana avy amin'ny tompo Andriamanitra ny ity taona ity tsy ho fitahiana ara-nofo ihany fa indrindrandrindra ihany koa ny fitahiana ara-panahy koa ny tompony ny homba sy hitahy antsika tsirairay avy. Tonga ihany koa isika amin'izao fotoana izao izay fotoana izay ahafahantsika miaraka mandray ny hafatra avy amin'ny tenin'ny tompo. Hafatra manokana ho antsika amin'ity taona 2024 ity dia nitsongaina avy tamin'ny fiantsoan'i Jesosy Kristy any Matio ho mpianatra. Mialohan'izany dia ivavaka isika. Tompo Andriamanitra izay any an-danitra misaotranao izahay no nytony taom-baovao izay nomenao anay ary apetraka manontolo eo am-pelantananao ny fiainanay mandritra izao taona izao ka ho taom-pahasoavana sy andraisanay fitahiana avy aminao izany. Misaotra ihany koa no ity fotoana manokana ahafahanay mandray ny hafatra avy amin'ny teninao izany. Tompo, ampitoero anatinay izany teny izany ary oka ianao no hiaraka aminay mba hahafahanay hivelona araka izany teninao izany. Ny anaran'i Kristy Jesosy Tompo. Amen. Matio 5 manomboka eo amin'ny 5 no mitantara ny antsoan'i Jesosy any Matio ho mpianatra. Amin'ny 5 ny tena amin'ny anaran'i Jesosy ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamorin-ketra ka hoy izy taminy andeha anaraka ahy dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. 10 ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. 10 ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe fa faminram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsadra fa tsy tonga iantso ny marina aho fa ny mpanota. Matio mpamory hetra araka ny voalaza tamin'ny vakiteny teo. Ny mpamory hetra tamin'izany fotoana izany dia olona anankiray izay miasa ho amin'ny fitondram-panjakana Romanina tamin'izany fotoana izany. Fitondram-panjakana Romanina izay no heverina ho herim-pamoretana ho an'ny firenena Jiosy
ka izay rehetra miasa ho an'izany fitondram-panjakana romanina izany a dia noheverina fa tsy mendrika, noheverina ho mpanota ary nahilikilika teo amin'ny fiarahamonina jiosy. Izany olona izay voahilikilika sy noheverina ho mpanota izany eto no nantsoiny Jesosy Kristy. Ary rehefa nandray ny antso Matio dia eo amin'ny 10 izy hoe ary indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mbaminy mpianany. Mazava ho azy zany fa Matio no niantso an'ireo mpiara-miasa aminy, izay olona noheverina fa mpanota sy olona izay noheverina voahilikilika tamin'ny fiarahamonina jiosy tamin'izay fotoana izay no nantsoiny hiaraka andray fahasoavana ny antson'i Jesosy Kristy miaraka aminy. Raha mandray ny antson'ny tompo ihany koa ianao, raha nandray izany antson'ny tompo izany, lohatra modely alaina tahaka ity nataon'ny Matio ity. Miantso ny hafa ihany koa hiaraka aminao, ireo mpiara-miasa aminao, ireo hafa mpiaramonina taminao, mpifanerasera taminao tamin'izay, antso ihany koa izy ireo mahandray izany fahasoavan'ny tompo izany miaraka aminao amin'ity taona 320 ity. Eo amin'ny 9:10 nefa misy zavatra mahatsikaiky ihany. Ozy hoe fa ny fariseo ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, ireo lazaina fa hoe olo marina, olo masina tamin'izany fotoana izany. Inona no nataon'izy ireo? Ozy hoe raha nahita izany ny fariseo izy dia niteny ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota. Izany hoe ireo mpitondra fivavahana tamin'izany fotoana izany, ireo nihevi tena olo-masina tamin'izany fotoana izany dia tsy nifandray mihitsy tamin'ireo mpanota. Ireo olona noheverina fa hoe mpanota dia nahilikilika izy ireo tsy hifandray aminy mihitsy. Ary zany natonga azy ireo nametra-panontaniana tamin'ireo mpianatra ireo hoe nahoana? Zany hoe toatrany hoe anozongozona ny finoan'ireto mpianatra reto ka tonga n'ireto mpianatra reto hiala tsy hanaraka an' Jesosy fa hanaraka azy ireo. Izany no zavatra hita taratra tamin'ny fanontaniana izay napetraka ireto fariseo na ireto mpitondra fivavahana tamin'ny andron'i Jesosy izany. Tonga teo am-pototsofin'i Jesosy anefa izany fanontaniana izany. Tonga teo am-pototsofin'ilay mpampianatra izany fanakianana izany. Dia hoy Jesosy raha nahare izany eo amin'ny 12. Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Eo amin'ny tapany farany amin'ny 17. Tsy tonga hiantso ny marina ny tompo fa ny mpanota. Ary hoy izy hoe fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe fa faminram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsatra. Ho antsika kristianina ankehitriny, mety ho marobe ireo olona izay noheverintsika ho mpanota nahilikitsika tamin'ny taona 2020 iny. Ny antso izay nataony tompo amin'ny Matio ankehitriny dia mampianatra atsika fa tsy tokony hisy olona izay ataontsika hoe mpanota loatra ka tsy tokony hifandraisana. Tsy tokony hisy olona andian'olona tokony hahilikilika antsika fa tokony ho raisintsika izy ireo. Ho an'ny hafa ihany koa angamba, mety ho nahatsapa ianao nandritran'izany taona 2020 zany ho voahilikilika teo amin'ny fiangonana, ho voahilikilika teo amin'ny fiarahamonina. Tsarovy fa ny tompo dia miantso ny rehetrarehetra. Tsy manavaka na ireo izay voahilikilika aza dia mbola antsoiny ny tompo ihany. Miantso anao ny tompo amin'ity taona 320 ity. Ka hoka ho arantsika izany antso, valintsika izany antso ny tompo izany. Satria izany tompo izany dia maneraka atsika. Mandehana ozy mianatra ny hevitry ny teny hoe fahafaminram-po no sitrako. Teny malaza eo amin'ny fiarahamonina kristianina maro le hoe mandehana na hoe andeha aho. Ankehitriny ny tompo dia maneraka atsika andeha ihany koa. Andeha hianatra ny hevitry ny teny hoe fahafaminram-po no sitrany. Ka andao re amin'ity taona 320 ity, andao tsika hianatra izany faminram-po izany.
andao itsika hianatra hamindra fo amin'ny hafa ka hitaona azy ireo ihany koa mba handray izany faminram-po avy amin'ny tompo izany ka isika tsy tsirairay avy isika rehetrarehetra mandritra ity taona 320 samby hoeniky ny faminram-pony tompo ka handray fitahiana sy fahasoavana avy amin'ny tompo izany no firaretsy ho antsika tsirairay avy mandritra ity taona 320 koa ny tompo ny ahita itsika ka ho taona feno faminram-po sy andrasantsika fitahiana ity taona ity ndao arytsika hiaraka hivavaka hamarana an'izao fotoana izao. Andriamanitra tomponay izay ny an-danitra misaotranao indray izahay noho ny hafatra izay nomenao anay tamin'ity fiandohan'ny taona ity. Maniraka anay andeha hianatra ianao amin'ity taona ity ka ahafahanay ampitafy faminram-pony hafa hamindra fo amin'ny hafa. Ray masinao fanerinay ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany ka izay tsirairay avy sy izay mifanerasera aminay tompo andray izany faminram-po avy aminao izany andray izany fitahiana avy aminao izany ho mpianatra ho mahatoky izahay noho ny amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompo. Amen. AWR téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Arakizai
izay lay monja ny fanantenana zaho sy anao no nindrafo zaho sy anao no nindrafo zaho sy anao no nindrafo paikady ny satana tantara narindra ny fanjaniaina andry anesanao ny naritiana danta samma joely fanja efa eninao moa namako ilay teny feno fahendrena mivaky toy izao hoe ary mahonona tena fa ny devolo fahavalo dia mandehandeha mierina mitady izay arapana izy ko mitandrema sao anenina indro ane aseho anao ilay fivoriana tena niavaka izay nataon'ireo devoly aminganana mpivavaka enohy tsara ane e Afidaolonareo afidaolonareo fa misy dinika mafonja andohalika ny rambary tsy vazivazy na somonga tsy maintsy hokaroantsika ny paikady sy planina mba handavonatra amin'ny farany an'ireo kristianina ka move tsy efa niasika mba hitarika sy hitona ka nahoana ry izy ireo no mitombo isa foana ka iza mo arinina fa tsy avy amintsika ihany ka zao enoy tsara voalohany tsy voasakatsika ireo tsy hamonjy ny tempoly faharoa tsy voatazona ihany ko tsy hamaky baiboly fa andalina izy ireo sy hamantatra ny marina ka nitetikaditsika no hovaina sy amboarina fahatelo mangina aloha tsy ho vitatsika ny anakana ny fanandramana izay ataony amin'le Jesosy lazaina fampitaridalana ka raha ireo telo ireo no ezahantsika horavaina de hiasa foantsika ary ko hialamaina ono inontsony zany momba hevitra azo atao inona ohatray eo ndrindritsika zao fa aza maika aloha ianao enoy avelao izy ireo hanao ny fiainan'izay tiny fa ny fotoanany no alaina tsy ho an'ilay kristiny ezahantsika rehetra mihitsy ny tsisy ny fifandraisana amin'izy Jesosy so tsika hitondra faisana ka ahoana ry filono no anaovana an'izany so de hevitra manidina ka ho verimaina ihany sy enao koa ny filovo anazava ka ianao ny taitaitra matoa izy miantso atsika de tetika efa matipaika zay indrindra menoa ianareo maro be ny fomba hitako anjononana izy ireo zay mihitsy ny tanjony lofosatsika de izao tsaro vomby eny ny anapaka ny fifandraisana zay fototry ny fandreseny ka zay any an-tanjony reo mpivavaka alikisa hosakanatsika ireo mba tsy ahita paradisy zay mihitsy tsika zatany ny alaka reo no hoe hoany tsisy azany ka zao no atao
samy mandray ny tandrifony ataovy zay asa irana azy ka ny fotoanany tsy isy amorony zavatra variana sy masony am'izay ny ara-panahiny ho adiny tsy tsarony mangina aloha toizay aporisio aza vela atseho atrany mba ho ty mirobaroba ka finaritra mandany mandany de mandany foana avy eo mividy tsy mijanona ary bohitro salava ka aza vela raha tsy faniny aitsika zany ho ai zany tsy ho faniny eo anefa fangazay fotsiny ny vehivavy atokantrano atao fotsy varavarana tsy karakara ny ankohonany fa ho lasa mialangalana aranga enoy aloha rangako raha azo atao aza sina fitsarana fa tereo hiasa mafy mody any taranany am'izay tsisy tsony ny fotoana hiarahany de mpivady na mpianaka ny fotoana iresany zay de ho fatoriana fotsiny ny tokantrano sy ny akaniny ka na ny ankizy na mpivady samy tsisy ahita maminy indrainy tsy ny sainiko paika kely miampy fitaka rehefa tsisy ve mamy ny mpivady tsisy hitake zay oa de enoy alony toy ane fenoy zava mahadonto ny rivotra isan'andro foiny zava mahadonto ahoana moro folono tianao ambara ohatray mbola tsy hainao foana ve fa izy ty fa tsy satana zao ary ny radio ny lecteur ny Facebook ny tele sy ny hafakoho feno hira sary hafahafa manaitra sy mandoto loha tsy olana tena vitatsika zany amin'ny fomba tonga lafatra ny fiafarany de ho donto tsy alala tsy atakatra azadino aloha hira tsy ara-baiboly amin'ny karazany avy de tsy hoeniny tsony le fanahy masina miantso azy sy miangavy zao tontolo zao feno hira sary mahaliana de ho tamany reo hiaino hijery ka ho variana de variana ho feno an'izany ny fanahiny ka ho adininy miandalana lay Jesosy sosin'iny lay famarinana sy lalana de zao koa ny latabany ao an-trano feno iboky amangazety de vaovao sy dokam-barotra reny asaina retirety rehefa ela veny elana mafy taky nininaza tsy ho voasintotsika foana amin'ny zavatra malaza ka ho arantirantotsika ny dokam-barotra ny lalao feno zavatra manintona mampanatenany zao zay avelatsika ho variana avelatsika anatena reo mpanao oeraoera sy maimay ty anakarena
feno kosa aloha ny tetika asiany fenitra atsyhoatsy a mareta kely aloha e reo any aka mbola tsy apy e hoan'reo zao hoan'reo lehilahy manokana de zao ny politika vehivavy tsara sy manaitra no arentirentintsika am'ireo dokam-barotra miely etseroa hankafiry zalaka avy etrany de ho vo zao aneny toy ane tsy ho hitan'izy ireo tsony nytoetra tsara n'le vadiny ho leo izy ka ho rava le tokatrano tena maminy mahay ianao sefo a vitanao kajikajy sady tena mahaliana zany ahaika fivolena pai kopay kely aloha sefo kopay kely aloha sefo zay ao hoan'ny rehetra ndray de vizano atsiaro reraka ny fotoana ialany sasatra feno zavatra mavesatra zay reo pino mafilo reo hotorovana am'izay ka tsy anakeritsony iatriany nenemana ho avondray ono a kinona no andrazana fandahoanomboka ny asa zay efa todina amotika sy andrasarasa mareta ry zalafy zao mipaika farany elakaraingana sakan'reo mba tsy ahitany natiora sy ny atsarany am'izay de tsy atsiaro sy tsy alalan'Andriamanitra sitrany ay aneny sainy mba analavitra laty zao tario kosa nefa izy mba oliana sy hijery ny karazana lalao ny fetifety maro reny ny fialamboly hirahira tantara sy ny sinema tia eto ho hitatsika fa ahoresy ny fanahy tsika tsy mivazivazy fa avy etrany de mietaky aza tsika mora foany reo mpivavaka apokaty mitetika aloha amin'ny farany tetika aloha amin'ny farany no soritako mazava aza dino aloha le hoe sahirana sy tery lava tsy adino zany sefobe zay fa zao no anapiko azy raha sendra misy ny fiombonana na ny feonan'ireo mpino angamba mety hoe any am-piangonana de tario reo maivatsaina hifosafosa reo zay hitany ary ny hafandray ampanaovy resaka tsy misy dikany ohatray efa vonina ny aty ambitaka amin'ny fomba tonga lafatra ka reo mivavabavaka reo tsy avelatsika andreny afa zay le tena tediavoko zay mirava avy eo ny fiangonana ka reo mpino lasa mody ny hery ara-pana voarainy aotra toy ny atody sady tsy maninona avy aloha reo mpino anao ny asa fitoliny ka ny fiainana isan'andro feno zavatra mahavariana fa le vavaka mafana ifandraisany amin'ny tompo
fombo a kikisy foana mba tsy isy ka ny fanahy ny iedonto azonareo vi azo maitsefbeo ianao lehibe no akatoaviny ka hotony baikonao na mora na mfomba mahatsiraha zay zay le tiako zay tanteraka ny sitraponao sefo mahefary miaramila koa aza malaheloelo mifalifa maro be no very any amin'ny elo fivoriana la zany ambony lanja sady raitra ny adrikasa zao ny tena zava-mamaika ny paikady voalohany de le hoe sairandava atao tsy misy fotoana na de ny vavahany azy ilaina mihitsy ary tsy mijanona eo a to hitako izy ireo mitoreo mbola aiza ny anjo azy ny afo be no miandry aveo misaotra ary miaramila koa tonga de ataovy miazay de tapa-kevitra avokoa reo anjely ratsy rehetra fa hanoh ilay lehibe ny tsy arahana fepetra ny paritaka izy ireo ka namafy eto an-tany amin'ny fomba isan-karazany zany tetika ady zany asa izy raha toa efa nandalo taminao fa ho anao indrindrandrindra zao fanairany eto izao fomba maro no ampiasain'le devoly lay satana ahatonga ny fanahy ho amin'ny tena faharavana ny lakile atoro anao de nivavaka mafana fifandraisana tsy tapaka amin'ny tompo atao misesy fainambavaka isan'andro de Jesosy no ampandresy amen ny devoly de fetsy ary manao zay inonao fa tsy misy izy mba hahafahany mamitaka anao ny baiboly de manoro hevitra mivantana antsika ao amin'ny Petera 1:5 manao hoe mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mitady zay arapany zava-misy zany ry havana hoy Jesosy hoe raha misaraka amiko ianareo de tsy mahefa ninonina io ny tsy ambarahatelo ny fandresena zao no antso ataon'ny apôstôly Jakoba amin'ny Jakoba 4:7 manamafy tsara n'izany ka de manekian'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly de andositra anareo izy tahaka ny fandroahan'ny hazavana ny haizina no ampandositra ny devoly rehefa mitoetra eo anilan'i Jesosy ianao zay ny tsy ambarahatelo aza miady rery fa mitoera makanesy eo akaikin'ilay fototry ny hazavana rehetra de Jesosy aza vela isy nininona nilan'ilananao na analanao amin'ny fifandraisana ety amin'ny devoaro ianao resaka safidy io atao ambavaka ary natonga ny apôstôly Paoly nylazo amin'ny Romana 5:5 manao hoe iza nao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa oriana va sa mosary sa fitanjana sa loza sa sabatra nahoana izy no miteny an'izany satria fantany fa raha mbola azo ny antoka fa mifikitra amin'ny finoanan' Jesosy izy de tsisy atahorany ny hoaviny na ao anaty ady sarotra azy izy fa raha misaraka amin'ny kosa izy de ho tandindomondoza amin'ny fotoana rehetra na manana vola be fananana be sy fahefana aza iamafy ny ady etrentsika arakaraka ny anakekezana ny farany tsy tokony agaga izany satria efa nampiomana milohantsika Jesosy fa izao aza votsitra hatramin'ny farany ny tanany mitantana anao mandritra ny titaona ity eny mandra-piaviny de ho azonao antoka ny fandresena na hito tany na mifandovana ny fiainana mandrakizay amen
zay vosoratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany lavo izao rehetra izao very hevitra daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay Dominique sy Emerald sisa usedrany yanikyo faorina nanikisa bulichanga etoko marileu ulumbo fiti zayufua fitaka fanelani ireutiti nyalais nisitaka vayanayo manahona ulitsuru fonave nahandava manulona inoseta marube kuansiki zaitavena bulaverinai iyani fanitumpu tsimahela reuteni fikasa akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejity awr feon'ny fanantenana fanareo vahoaka sisa usedrany yanikyo faorina nanikisa bulichanga etoko marileu ulumbo fiti zayufua fitaka fanelani ireutiti nyalais nisitaka vayanayo manahona ulitsuru fonave nahandava manulona inoseta marube kuansiki zaitavena bulaverinai iyani fanitumpu tsimahela reuteni fikasa vayanayo manahona ulitsuru fonave nahandava manulona inoseta marube uansiki zaitavena bulaverinai iyani fanitumpu tsimahela reuteni fikasa uansiki zaitavena bulaverinai hasani fanitumpu tsimahela reuteni fikasa faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana fifaliana ho ahian-trano ny miaraka aminao amin'ity anio ty ny namanao Richard Andrianjatovo no mitafatafa sy midinidinika amin'izao fotoana izao koa satria ten'Andriamanitra no hodinintsika amin'ity anio ty andaosika anondrika lohantsika hivavaka raha eo misaotra tamin'ny fitantananao mahafinaritra rehetra ankasitrana zay rehetra nataonao taminay tsy misy tomika zany tena tianay tanteraka ianao koa dia mamindrafo satria mpanota tsy mendrika izay fa na dia tsara renao ratsy foana zay koa mamindrafo ary mamelany eloko hianatra ny teninao zay metezanao mba hijery an'izao namana miara-mianatra amiko izao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen
lay fanekena mikasika ny famonjena noho ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana dia manjary azo vonjena ny olona rehetra zay niaina teto tany tany aloha ela tany sy ny mbola hiaina aorinantsika. Tsy toy ny fampanantenana voizina amin'izao andro zao nefa ny famonjena zay ampanantenain'ny Baiboly amin'ny alalan'i Kristy. Fa io famonjena io dia tsy mandeha ila, tsy omena ho an'olona rehetra ihany koa izy zany na inona taony. Tsy hoe rehefa mandaa izy dia tsy maintsy hovonjena foana, tsy izany ny zavatra mihitsy. Antsoina hoe universalisme ny finoana fa voavonjy avokoa ny olona rehetra, tsisy very mihitsy na nitokana aza ny olona rehetra. Dia izay fampianarana zay aza mino an'izay. Nampianatra mazava tsara ihany koa Jesosy fa na maty ho an'olona rehetra azy izy dia mbola maro ihany ny olombelona mandeha makany amin'ny lalana malalaka, makany amin'ny fahaverezana, makany amin'ny fahafatesana mandrakizay. Tsy maintsy mbola izy foana zany no very. Ny antony dia tsotra, izy misafidy ny tsy handray an'le famonjena atolotra Andriamanitra azy amin'ny alalan'i Jesosy. Izao mantsy ny voalazan'ny Matthieu 7:17-18, Matthieu 7:17-18 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tsy maintsy izy foana zany ny olona ho very satria misafidy ny ho very izy, tsy mirara manao tsintsinina ilay famonjena zay atolotr'Andriamanitra ho azy. Jesosy anefa indray andro dia niresaka tamin'ny olona ao amin'ny Jaona 4:7-20. Jaona 4:7-20. Jesosy namalika nanao taminy hoe izao no asan'Andriamanitra dia ny hinoanareo izay nirahiny. Mario tsara le hoe hinoanareo izay nirany. Tena sitrak'Andriamanitra, tena tian'Andriamanitra ary tena fandrin'Andriamanitra mihitsy ny inon'ny olona an Jesosy Kristy izay nirany mba ho voavonjy izy amin'izay fotoan'izay. Koa eto zany dia tsy mandeha ila ny famonjenantsika, fa misy ataon'Andriamanitra ary misy ataontsika ihany koa. Andriamanitra dia manao ny anjarany foana, fa isika olombelona kosa manana ny anjarantsika dia mandray an'ilay fanekena, manaiky an'ilay zavatra tolotr'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manaiky tsika very. Paoly apôstôly dia efa natakatra an'izay toetry ny fanekena mikasika amin'ny famonjena zay, zany hoe ilay famonjena roa lafo zany. Rehefa fantany fa ho tapahan-doha izy tsy ho ela, ary nateo aza ny fandaozany ankamaroan'ireo namany azy dia nilaza tamin'ny toky tamin'ny Timoty izy. Timoty moa dia ilay zanany malala, fa efa natateraka ny anjarany tamin'ilay fifanarana izy. Zao manko ny voalazany eo amin'ny Timoty 2:4-5 Timoty 2:4-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao dia efa hatolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro fialako, efa niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatro zao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana zay homen'ny tompo-pitsara marina ho ahy amin'izay andro zay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Hoy Paoly araka io andinina io, vonina aho satria efa niady tsara, natanteraka ny fiazakazako, nitahiry ny finoana. Nanambara mazava tsara nefa i Paoly fa ny famonjena dia avy amin'ny finoana irery ihany, fa tsy avy amin'ny asan'ny lalàna. Koa tsy mijery ireo asa na ireo zava-bitany zany izy eto mba hamendrika azy eo anatrehan'Andriamanitra. Inona tokoa moa? Ngamo misy azontsika entina mirehireo anatrehan'Andriamanitra? Ny fahamarinantsika ane dia toy ny lamba miosiny ra. Zany ny voalazan'ny soratra masina. Ny satroboninahitry ny fahamarinana zay miandry azy dia tsy inona fa ny fahamarinan'i Jesosy zay nambarany tamin'ny alalan'ny finoana fa azy, ary no azoniny hatramin'ny farany zany ka tsy navotsiny mihitsy hatramin'ny faran'ny fofinainy.
de mipetraka mivantaniana hoe na de fanomezana tsy mendrika antsika aza nyfamonjena de inona n mahasamy hafa ireo zay manaiky zany fanomezana zany sy ireo zay manda eto ny miditra ny safidy tsy manerina izana iza ino tsy manerina izana iza andray ny famonjena mihitsy Andriamanitra malalaka amin'ny safidiny tsirairay ianao mihaino a izy zany zao a tianao ny voavonjy de zay ny safidinao tsy tianao ny voavonjy de miantraiky aminao ny vokatra ny safidinao rehefa ny safidiny tsy ho vonjeny ianao a de no very mandrak'izay zay no vokadratsiny ny andrasan'Andriamanitra amintsika de zao mba hanao ny anjaranao ianao tanterao ny anjaranao ekeo inoy ny zavatra nomeny anao Jesosy Kristy de natolony mba hamonjenanao ataoko fa hiaina araka izany fanekena zany no tadiavina amintsika tsy hoe sanatria fitiavan'Andriamanitra de mandeha ho azy ny famonjenantsika ka na tsy ino tsy anaiky aza sika de ho vonjena foana tsy zay rehefa misafidy ny very sika de ho ringana tanteraka ka hoy Mosesy hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanosonana koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao ao amin'ny Deuteronomia 3:7 misy an'izay ary ny 7:7 zany hoe ianao tsy teren'Andriamanitra saingy izy kosa mametraka eo anoloanao safidy malalaka zay le mahandriamanitra tsara ny eo Andriamanitra io de tsy mba manery antsika io tsy mba manery antsika amin'ny safidintsika io fa voavonjy ianao de efa zay moa ny tiny ary efa nomany ny ela ho antsika ny famonjena koa manoloana n'ilay fanekena mikasika amin'ny famonjena zany de miandry ahy miandry anao ilay Andriamanitra nanao fanekena tamintsika raisy ny anjara antsika de tsinona zany fa ny hino an'ilay efa nirany mba hamonjy antsika de Jesosy Kristy tompontsika ivavaksika misaotra ray noho ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy fa tena tianay tokoa ianao koa oka mba tsy hanana safidy ratsy zay ka nilikilika za amin'ny fanomezana tsara hanafaka anay amin'ny faotana ary ampitoetra anay mandrak'izay ao amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany amen zay no fotoana ny arantsika teto androany mametra ka ny mandra-piona mandra-pitafa indray ny namanao Risara Andrianjatovo veloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany awr.org na feo fanantenana.org